eto zahay syndicat d'industrie Madagascar dia isigné accord de partenariat amin'ny MICA, ministre de l'industrie sy commerce et de l'artisanat, mba hiara-iasa ary hanao soroka miara-milanja tongotra miara-mamindra amin'ny fampandrosoana ny Madagascar. Natao tokoa izao lanonana izao handraisantsika ny eto amin'ny MICA, ministre de l'industrie sy ny varotra ary ny asa tanana, ny FONISIM, syndicat des industries de Madagascar. Ngamba ny azo atao hoe naturel ny fiarahanay amin'izao lanonana tsotsotra izao, nefa manan-danja tokoa eo amin'ny fampandrosoana ny industrie eto Madagascar. Eto ministère zany dia nametraka ny priorité amin'le one district one factory na industrie iray isaky ny district no averitsika mety hoe roa na telo fa ny tanjona zany hoe izy fampananana asa sy fanodinana ifotony any amin'ny vokatra any amin'ny district tsirairay avy. Ny sehatra asa faharoa dia araka ny voalazan'ny andriamatoa président FONISIM teo ny fampiroborobotsika zany n'izay le malagasy niantsika zay eo amin'le vokatra ho vokarin'ireo industrie Rodolphe reo, le Rodolphe le one district one factory. Tsy ho vitanay rery miandro koa zay avy any aminareo mpanao gazety mba hapita amin'ny mpanjifa malagasy hoe vokatra lehibe hoantsika malagasy ny fanjifana zavatra vita malagasy. Manome asa n'ireo tanora ary manome asa koa n'ireo mpamboly sy mpiompy rehetrarehetra eran'ny Madagasikara. Tombontsoa iombonana io ka leo mba ifampanome tanana.